Mampitomoana ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Mivavaka ary sika. Ry Tompo rainay any an-danitra o, isaoranay ianao mandrakariva, ny asanao amin'ny fiainanay. Tena resy lahatra izahay. Fa manatrika anay mandrakariva ianao Andriamanitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy matoy tahaka izao izahay. Fahasoavana Tompo no mbola mahatoy izao anay, ka dia misaotra indrindra mankasitraka. Anao ny dera ny aja amin'izany ary ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Rehefa nanontanian'ny olona iray izay aho ry havana hoe naninona ianao no lasa nanao mpitandrina, dia nijoro vavolombelona aho tamin'izay ary ny antson'ny Tompo ahy no nambarako tamin'izany. Dia hoy izy namitina azy hoe tena antsony ianao. Dia lasa ihany ny saiko ry havana nanao hoe fa misy tsy tena antso ary ve izany sa ahoana? Ray izay. Faharoa, rehefa nanentana aho indray andro izay, tamin'izaho mbola nanana andraikitra talehan'ny sekoly fanomahana laika teo anivon'ny Foibe FJKM, nanentana aho mba hisy hanolo-tena hanao ny asa fanompoan'ny mpiandry. Dia rehefa vita ny fanentanana dia nanontany olona iray izay aho hoe ho anao manao ahoana? Vonona ve? Dia hoy izy aoka aloha fa mbola tanora loatra. Eo amin'ny manodidina ny 70 taona eo ry havana ny fahatahako azy. Iny ry havana, tsy misy taona ny antso, fa na zazakely tahaka ny Samoela na efa antitra tahaka ny Abrahama dia ny finoana no anekena ny antso. Hoy ny soratra masina vakiana amin'ny anaran'i Jesoa, finoana no nanekeny Abrahama rehefa natsonona hiainga akany amin'ny tany izay ho azony ho lova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Amen. Hebreo 12:1-9. Natsoina izy handrao ny tanin-drazana, ny havana sy ny tranondrainy ka andeha any amin'ny firenen-kafa, firenena izay tsy fantany akory ho lovany. Dia nandeha izy. Raha fitinina izany dia tsy misy antso kely na be na koa misy fehetaona ho tratrarina vao mamaly ny antson'ny Tompo, fa ny finoana ao anatin'ny olona tsirairay avy, izay ihany no hamaliana ny antso. Ary indrindra indrindra raha ity tantaran'i Abrahama ity ry havana dia izao, misy zavatra tsy maintsy hahafoy ao, misy zavatra tsy maintsy hialana na hilaozana. Izany izany ho an'ny olona vonona hanatanteraka ny antson'ny Tompo. Dia nandeha i Abrahama. Dia tahaka an'izany kosa antsika, inona ny tsy maintsy hialana, inona ny tsy maintsy hahafoy, inona ny tsy azo atao intsony dia manatanteraka ny antson'ny Tompo. Mahireza ary ry havako ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny fahirezany. Amen. Mivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra o, ankehitriny izay dia mangataka aminao, ampitomboy hatrany ny finoanay ahafahanay mamaly ny antsonao. Anio indray izay dia hivavaka ho amin'ireo izay mety sahirana ny amin'ny famelomantena, sahirana ny amin'ny fitadiavana asa. Tompo, ampio ireny olona ireny, avoto ireny olona ireny, mafy ny mahazo. Izany dia mangataka aminao mba omeo asa ry izay efa mba nitady hatry ny ela Tompo. Ary mivavaka koa izay mety misy tena sahirana koa amin'ny fanatanterahany asany, mety sendra mpiara-miasa manahirana na ny lehibe manahirana. Izany rehetra izany Tompo dia ianao no angatahanay mba hamaha izany, hanana ny mpanompo no tsirairay avy izay manonona ny anaranao Jesoa ary mino anao, hananana izy ireny fiadanana koa eo am-panatanterahana ny asany. Arovy izay tsirairay avy Tompo. Arovy amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.